Pôsipôsy tsy maintsy misy ny pôsy kokoa daholo zanakasiara rehetrarehetra dia tonga soa tamin'ny fandaharantsika indray ianareo dia ny hoe 10 taona niarahana tsy mety alain'ny vady mihitsy izaho. 10 taona fa dia naninona loatra re? Lany fotoana indray sy mampalahelo. Inona ny antony? Ny lehilahy dia mpandeha fitay hatsalaka. Mety ohatra izy efa manambady. Raha ohatra izy ka mila ravinahitra any an-kafa any, ny fianakaviany izany tsy eo akaiky eo ohatra. Dia indrindra efa aty amindry izany mila ravinahitra. Dia tongava ny resaina fa mety efa misy vady aman-janaka izy any amin'ny fianakaviany any dia afeniny amindry. Dia mody miala tsiny amindry fotsiny, mody malay atao ansipa eo fotsiny dia mody hifana. Dia firy taona nareo miaraka tsy entina amin'ny fianakaviana? Tongava saina indrindra. Raha herintaona nareo miaraka ka hoe tsy entina amin'ny fianakaviana dia misy olana izany eo. Inona ihany koa ny antony? Indrindra raha vehivavy miraikitra dia tsy tian'ny lehilahy izany. Inona izany vehivavy miraikitra izany? Mpangatam-bola. Tsy tia lehilahy, tsy tia vehivavy mpangatam-bola ny lehilahy. Indrindra zatra mangata-bola amin'iny lehilahy miaraka amindreny dia izay vehivavy mpanataka. Tsy mieritreritra ny hakavady andry izany izy. Na firy taona nareo na firy taona miaraka eo, lehilahy dia mila vehivavy mafiloha, matanjatsaina ohatra. Raha ohatra izy ka voaroaka amin'ny asany dia tonga izy dia manambany anazy. Tena ange tsy nanao ny zavatra io. Tena ange efa fantatro fa olona tsy mahay an'io dia mbola ampingapingana. Aorianan'izay ilay tonga dia tofoka na mety tonga ilay izy dia hisaraka. Lehilahy ange mora kivy. Ao anatin'ny fotoana mahakivy anazy no tena ilan'ny vehivavy. Izay ilay hoe mila vehivavy matanjatsaina izy satria ny lehilahy manoatra ny zazakely. Iny ihany koa ny alalàna raha ohatra ka hoe efa matory nareo tsy mety alain'ny vady. Rehefa ela loatra ilay fiarahana dia lasa leo izy. Tia vao ange ny lehilahy. Tia vao. Dia efa lany tsiro ilay fiarahana tamindry. Dia mitady zava-baovao indray izy. Fa ny torohevitra atoroko andrendrika labeso kely rehefa tena hoe ela loatra. Izany 10 taona izany tena ela loatra izany. Ambon'izay indray tsy mandeha mankany amin'ny fianakaviana dia tongava saina. Ary fadio ny miraikitra amin'ny lehilahy. Rehefa fantatry indray fa ilay lehilahy diso dia indray ihany ve no mbola hifono, izy no mila mifono fa tsy indray akory no bekoretaka mila ranondrano moa izany misolelaka izany no filazana azy. Tsy mila an'izany misolelaka izany ny fitiavana fa mifankatia, mifoha dia mifanazava mitsipireny ny zavatra tokony atao. Dia mifamela, mikolokolo ny fitiavana ary miaraka mifaly. Raha ohatra izao ka hoe miaraka matory ianareo dia lasa kôdikôdy be izy. Indraindray ohatra hoe miresaka amin'ny olona ambadika any izy ohatra tsy ho mason-drina misy zavatra mahamailomailo anazy. Efa miomanitra fa misy zavatra tsy mazava eo aminazy eo. Dia izay ny lehilahy dia mpandeha fitay hatsalaka noho izany ny tandremo. Ary ny tena ratsy rehefa tratran-driam-bodiomby izao ary izy no diso. Raha ohatra izao ka efa nanambady tany amin'ny tany, fantatry indray aty aoriana dia mody mihatsara velatsy indray. Izany ange efa saika hiteny andry mihitsy ange zako fa andry ny maimaika be koa indray dia lasa indrindray ny milady eo dia efa saika hiteny andry mihitsy hanazava ny rehetrarehetra. Hitandry izany vitavita mora fotsiny ilay izy. Na diso ary ny lehilahy dia tsy manaiky diso izany mihitsy. Amin'ny ankapobeny lehilahy rehefa tsy eo mason-dry izy vao manenina tongotra aman-tanana any am-pony any hoe fa nanenina zako nanao an'iny, nanenina zako nanao izay no anatin'ny sainy. Fa
fa ndry tsy mahita izay any anatin'ny eritreriny any. Amin'ny mahalehilahy ny lehilahy dia izy tsy mizara fihetseham-po amin'ny vehivavy izany mihitsy. Mizara ihany izy fa tsy ny rehetrarehetra satria ny fieritreretiny hoe zako ny ambony ato an-tokantrano, mahatsiaro hoe voatsindry izy raha ohatra ka hoe be taraina amin'ny vehivavy. Izany ny zavatra tsy zakan'ny lehilahy. Nefa izy marary fo ia. Raha ohatra indray ka te hahalala ny toetran'ny vadindry, ny toetran'ny lehilahy miaraka amindry, ilay namany akaiky anontaniana, iny ampiresahana dia fantatry indray avy eo. Iny namany iny aloha tsy hiteny andry izany mihitsy eo an'io eo e. Fa tsy maintsy mitady fomba indry izay ahatonga ilay namany hoe ho tafaresaka amindry dia fantatry indray avy eo ny momba anazy rehetrarehetra. Satria izay ilay toetra ratsin'ny lehilahy. Raha izy samy izy ny tafaraka dia samy mifampiana-dratsy sy mifanotohana any ambadika any. Fa raha miaraka amin'ny vehivavy izy azafady, indray vadiny ara tsy ilazany tsy ambaratelony. Mankasitraka tompoko.